Mirabantsika rehetrarehetra malagasy mpiray tanindrazana na eto a Frantsa na any Madagasikara. Te hampahery anareo fotsiny manoloana n'iny valy mpifidianana androany iny. Tsy vaovao amintsika iny, tsy surprise iny. Tsy hoe kory hoe oh tolany izy. Efa fantatra. Fa tsy maintsy ho izay ny valiny eo. Nagaga tamin'ilay izy fotsiny dia izao hoe nitombo ny salanisa navoaka ny HEC par rapport amin'ny NCNI. Izany dia midika fa tena hoe tsisy ilavana azy le HEC. Tena hoe fatina alika tsisy ilavana azy. Miala tsiny amin'ny fitenenana mais je n'ai pas les mots. Dia teteny aminareo aho hoe na milaza ary zareo fa ny fahefana dia avy amin'Andriamanitra dia avy amin'ny vahoaka. Ary ny fahefana nangalarina dia tsy avy amin'ny vahoaka. Amin'izao zany hoe inona no ataontsika dia oka ny vahoaka hiverina andray ny fahefana. Zay ihany. Tsy misy zavatra hafa. Inona ny antonana? Tsy misy afa-tsy ny contestation électorale ihany. Dia itenareo fa aiza ny contester eny an-dalambe. Dia aiza ny fitsarana anaovana an'izany fitsaram-bahoaka eny an-dalambe ny contestation électorale. Manomboka rapitso izany ho avoakako aminareo amin'izay ny osika rehetrarehetra natao tamin'ny fifidianana io. Tsy niresahana izany satria tsika tsy manaiky an'ilay fifidianana satria ny organisation no tsy eketsika. Tsy eketsika ny filatsahan'ny olona tsy manana zom-pirenena malagasy akory hilatsaka amin'ny fifidianana malagasy. Ari ho an'ireo communauté internationale nataoko amin'ny teny frantsay ity. Bien sûr, vous êtes diplomate, bien sûr, vous êtes dans l'hypocrisie de la diplomatie, mais vous êtes coupable de complicité de ces élections truquées. Aucun de ces pays qui ont reconnu ces élections à Madagascar n'accepterait que dans leur pays, un candidat à la présidentielle n'aurait ne serait-ce que la nationalité de ce pays. Alors le fait que vous ayez réitéré votre engagement à soutenir ce processus électoral et reconnaître et accepter de collaborer encore et encore avec ce régime qui a volé, qui a usurpé, qui a pris de force à coups de sang qui a coulé, à coups d'arrestation, à coups de violation des droits humains et de la démocratie, vous êtes complice et vous êtes coupable. Mais, bien sûr, c'est notre pays, c'est notre responsabilité. Mais on sait qui vous êtes tous qui ont accepté ces élections truquées. Donc, on saura qui seront les complices de cette dérive qui est dans notre pays. N'allez pas vous plaindre après que la Russie a pris les rênes, que vous vous êtes fait chasser de Madagascar et que vos intérêts soient bafoués. Vous n'avez que permis cette violation de nos droits, les droits de tous les 70% de Malgaches qui ne sont pas allés voter, qui n'ont pas pu aller voter et qui ne peuvent pas aller voter pour des élections qui n'en valent pas la peine. Voilà. Zay zany zavatra tiako tenenina dia ho antsika malagasy. Tsy misy zavatra tao amina élection ankoatra ny contestation populaire zay ihany. Rehefa tsy hanao an'izay tsika te miaritra eo mandritra ny 5 taona. Fa ohatranay, zay moa aiza? Zay nge aty andafy milamina. Izay ange aty milamin-tsaina, izay nge afaka manao zavatra hafa. Fa ianareo aza mieritreritra hoe Andriamanitra hiady anareo fa anareo kosa angina, fa ianareo miady dia Andriamanitra hanampy anareo. Zay ary aloha fa zay mbola misy taona. Courage daholo na dia izany. Mba mitsikitsiky kely.